Ampitomboana amintsika hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabantsika mpanaraka ny fandarana Logos amin'ity alahady maraina ity. Alohan'ny andrenesantsika ny afatra dia hivavaka isika. Misotranao zay Jesosy io fa tonga indray ny fotoana andrenesanay ny teninao. Manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Misaotra Tompo. Amen. Ny soratra masina akatsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra amin'ity anio ity dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko 2. Lioka azafady, Lioka toko 2 ka vakina manomboka amin'ny andininy 1:7 ka hatramin'ny andininy 2:20. Lioka toko 2 ny andininy 1:7 ka hatramin'ny andininy 2:20. Rehefa hita dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tombontsika. Ary ny ray aman-dreniny nakany Jerosalema isan-taona raha avy ny andro firavoravona amin'ny Pasika. Ary rehefa 12 taona Jesosy dia niakatra izy ireo araka ny fanao ny andro firavoravona. Ary rehefa tapitra izany andro izany ka nody izy, Jesosy zaza dia mbola nitoetra tany Jerosalema ihany, nefa tsy fantatry ny ray aman-dreniny izany. Ary satria nataony fa niaraka tamin'ny niara-dia taminy izy, dia nandeha lalana indray andro izy vao nitady azy tamin'ny havany sy ny olom-patany. Ary noho ny tsy nahita azy izy dia niverina ho an'i Jerosalema nitady azy. Ary rehefa afaka hatelona dia hitany teo ankianjan'ny tempoly izy nipetraka teo fovoan'ny mpampianatra ka niaino sady nanontany azy. Ary talanjona izay rehetra nandre azy noho ny fahalalany sy ny famalihany. Ary nahita azy izy dia talanjona ka hoy ny reniny taminy: "Anaka, nahoana no nanao toy izany taminay ianao? Izato alahelo rainao sy izaho nitady anao." Fa hoy izy taminy: "Nahoana nitady ahy ianareo? Tsy fantatrareo va fa tsy maintsy ho ao ato an-trano raiko aho?" Nefa tsy azon'ireo ny teny izay nolazainy taminy. Ary niara-dia taminy nakany Nazareta izy ka nanoho azy. Ary ny reniny nitahiry izany teny rehetra izany tao am-pony. Ary Jesosy nitombo saina sy tena sady nandroso fitia tamin'Andriamanitra sy ny olona. Amen. Izao perikopa anjarantsika androany izao dia perikopa izay mety hiteny hoe alaim-panahy ve sa anararoatra izahay mpitandrina na pastora hampiasa zao perikopa zao hanamafisana amin'ireo ray aman-dreny ny tokony hampirisihana ny tondrana ny zaza ny am-piangonana. Mety avy hatrany zany dia hiazakazaka ho amin'izay lalana zay hoe hitanareo Jesosy zaza isa-taona, satria voalaza mazava tsara ty isa-taona dia miakatra any tempoly namonjy ny pelerinage fanao amin'ny fety jiosy, satria tamin'ny fety pasika jiosy nisy fety telo lehibe dia anisan'ny pasika. Dia mety hanararaotra antsika hoe jereo Jesosy izy zaza endry, ary marina zany fa zaza endry izy, notezahana tamin'ny fivavahana ary tamana ao an-tranon'Andriamanitra. Fa moa ve fampirisihana ny olona ho tamana ao an-tranon'Andriamanitra no resahana eto? Moa ve ny olona mazoto mivavaka isaka ny alahady no tanjony zao? Azo ampiasaina amin'izany ihany io. Fa raha izay ihany dia heveriko fa maivana be raha resaka fahazotoana mandeha miangona any am-piangonana ihany.
no resahana amin'io. Ny zavatra hita ny misongadina eto dia ny fampisongadinana ny amilay Jesosy zaza, ny toetoem-piainan'ilay Jesosy, ny fombafombany, ny maizy azy any Jesosy no asongadina eto. Noho izany dia ny zavatra raha mamaky an'ilay texte teo tsika hoe Jesosy feno 12 taona de ary amin'ny farany ary izy miteny hoe ary de nitombo saina sy fahendrena teo mason'Andriamanitra sy ny olona Jesosy. Malasa saina io partie io. Ohatrany mampiseho hoe Jesosy zany mitovy amin'ny zarana bahoaka rehetra. Mitombo saina, mitombo fahendrena. Fa nga moa tsy Andriamanitra izy. No hoe mitombo fahendrena. Fa nga tsy efa ao amin'ny daholo ny fahendrena rehetra no mbola mila mitombo fahendrena izy. Raha tadidinareo nisy fotoana tsika nanao catéchisme d'adulte teto amin'ity pejy ity resahana hoe moa ve Jesosy mitovy amin'ny zaza rehetra rehetra. Fantatsika tsara iny moa ny zaza mbola eo ny tsy fahalalany, eo ny mahadaladala kely azy, eo ny mahazaza azy araka fitentsika zaza saina. Fa raha ny texte eto dia miteny hoe mitombo fahendrena teo mason'ny olona sy Andriamanitra izy, ary misy partie anankiray eo mbola ampiny hoe dia nanoa nakatoa reniny, zany hoe nampianarina fakatoavana. Izay contradiction zay no tiako hisarena saitsika hoe Andriamanitra Jesosy. Tsy hoe nivoatra ho lasa Andriamanitra, fa efa Andriamanitra hatramin'ny andro voalohany nahaterahany mandra-pahafatiny. Nefa ao anatiny zany n'Andriamanitra zany de tsy tonga de mitratrevatreva, na tonga de nampiseho ny heriny feno, fa toy ny voninkazo kely vao maniry dia nenitombo. Eo imason'ny olona, sindrina tsara, mitombo fahendrena eo imason'ny olona. Tsy hoe zay Jesosy vao endry, fa zay ny olona vao midécouvrir azy tsikelikely. Eto raha manao karazana jery todika ny fiainan'i Jesosy amin'ny ankapobeny tsika, dia ireto ny vanim-potoana ngeza be teo amin'ny fiainany, teo anelanelan'ny nahaterahany sy nahafatesany. Jereo tsara ny taona teraka Jesosy ny fahaterahany, vao nankalaza krismasy tsika vaingana teo, avy eo feno 20 andro izy, dia araky ny lalàna jiosy sy ny tradition jiosy dia tsy maintsy entina any amin'ny tempoly ny zaza feno 20 andro ho forana. Zany hoe aseho anatin'izany tantara zany fa tsy nanampidiny izy, fa natinaiky zay zavatra natao azy. De noentiny Maria reny ny tany tempoly izy, ary raha tadidinareo tamin'ny fotoana io nisy lehilahy atao hoe Simeona izay nahazo teny faminaniana hoe tsy ho faty ianao mandra-pahatonga ny fotoana ahitanao maso ny Mesia. Dia noraisiny Simeona tanana, de naminany ny Simeona hoe hotsatoana ny sabatra ny fanahanao matsy any Maria. Zany hoe efa milaza ny zavatra hanjoan'io zaza io sahady izy. Vao teraka dia zany ny zavatra miandry an'ity zaza. Feno 12 taona indray izy, de indro indray noentiny Maria indray makany tempoly. Zay tsara le habitude le fanazarana. Nanino nataony tempoly izy? Marina fa voalaza eto hoe namonjy fivahinianana masina tany Jerosalema, fa araky ny fomba jiosy, raha vao feno 12 taona ny zazalahy anankiray, dia tsy maintsy makany amin'ny tempoly manao ny atao hoe bar mitzvah. Bar mitzvah ina bar mitzvah zany fomba jiosy mitovy amin'ny confirmationtsika kristianina. Dia ao anatin'ny bar mitzvah de mamaky ny bokin'ny lalàna, ny Torah, eo mason'ny raby. Ka tamin'io fotoana io Jesosy nanao ny bar mitzvah, dia namaky ny lalàna teo mason'ny fariseo, teo mason'ny mpanoradalàna sy ny sisa, ka nampitalanjona ny olona ny amin'ny fahaizany. Zany hoe Jesosy instruit, éduqué no Jesosy teto. Nefa koa Jesosy mihoatra noho ny zaza rehetra satria talanjona zareo ny amin'ny fahalalàna.
avy eo 30 taona ndray Jesosy, zany hoe reo vanim-potoana ngeza be tao amin'ny fiainan'i Jesosy zany no fitiantsika. De nanjavona ndray izy eo anelanelan'ny 12 ans à 30 ans tsy hita trasy. Averiko teraka izy 8e jour izy nipoitra, de avy eo tany 12 ans Jesosy vao nipoitra ndray, de tao amin'ny tempoly bar mitzvah, de avy eo niverina tany Nazareta, de tany 30 ans ndray izy vao nipoitra publiquement resantsika. Inona natao iny izy tamin'ny 30 taona? Natao batisa. Batisan'ny Jaona ny resaka eto. Telo amin'ny 30 taona izy ny maty. Inona le hoe 30 taona izy natao batisa? 30 taona amin'ny jiosy ny atao âge canonique vao manana lalana mandray fitenenana ampahy-be maso. 30 taona Jesosy vao nanomboka ny asa. Feno tika tongavana de zao. Ilay Jesosy zay toritsika eto dia Jesosy tonga tao anatin'ny fomba mampanao ny olombelona izay nanaiky izay fandaminana zay izy. Tsy hoe Mesia tonga avy any amin'ny abakabaka tonga de mitondra ny heriny ray mantolo hoe zaho no Mesia de zaho no manao ny zavatra rehetra arak'izay tiako fa miala daholo nareo tsia. Lay discrétion zany teny frantsay ilay Jesosy manetry tena tsy misehoseho, tsy tantaratra miavaka amin'ny olona rehetra toy ny zana-bahoaka rehetra, toy ny fanaon'ny olona rehetra nefa ao anatin'izay maha tsinitsinina azy izay indrindra no misy zavatra mahagaga mipolitra. Ny fahagagana zay entin'ity zaza ty zany tsy fahagagana mamirapiratra tampoka, fa fahagagana miainga avy amin'ny zavatra kely, fahagagana miainga amin'ny zavatra tsy ahoana, fahagagana miainga amin'ny zavatra tsinitsinina, nefa ao anatin'izany mirakitra sy mifono harena be. Moa fa tsy zany lazain'i Jesosy any amin'ny filazantsara hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia toy ny lehilahy anankiray nahita harenana fenina, ka mividy an'ilay sombin-tany kely izy, namidy ny fananany rehetra mba ahazahoana io sombin-tany io. Zany hoe raha fijery azy aty ivelany re zavatra tsisy dikany, tsy anao combien zany akory, zany hoe ny olona rehetra nahita an'io tany io tsy nisy mieritreritra hoe misy harena be ao ambany ao. Fa rehefa azo ilay sombin-tany dia azo ilay harena nafenina. Toy izany ny fanjakan'Andriamanitra. Ary raha mandinika ianareo dia ohatr'izay foana ny fil conducteur eraky ny soratra masina. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny voa tsinapy, voa faran'izay kely indrindra zany. Graine de moutarde ozy ny vazaha. Io ny voa kely indrindra, kanefa ozy izy mirakitra hery lehibe, dia rehefa naniry dia tonga hazo lehibe. Izay lay processus ny atao hoe fahagagan'Andriamanitra. Ho atsika izay miandrandra fahagagana, ho atsika izay mitady fahagagana satria zany miazakazahany olona, de fahadiso-kevitra lehibe ny fitadiavanareo fahagagana any amin'ny zavatra mioeraoera. Fahadiso-kevitra lehibe ny fitadiavanareo fahagagana any amin'ny zavatra mipopoka sy tamotamo publicitaire, tsy fanaon Jesosy zany. Tsy mba atao dokam-barotra ny asan'Andriamanitra, tsy mba atao antsoantso eny amin'ny elakelatrano ny asan'Andriamanitra. Ao anatina zaza kely, ao anatina tovolahy kely 20 andro atao famorana, tovolahy kely 12 taona mamonjy bar mitzvah, izany miafina ao ambadiky n'io zaza io nampitolagaga ny mpanoradalàna hoe fa izy ty zaza ity. Izay ny zavatra asongadina am'izao texte izao. Tsika tsy resaka hoe ohatry ny ahoana ny fahazazany Jesosy, fa ny harem-panahy ao ambadiky zany no tena mahavarena. Ny Andriamanitsika zany dia tsy Andriamanitra manao zavatra extraordinaire mba hiavahana ny hafa. Tsy ao anatin'ny fikendren'Andriamanitra mihitsy ny hampisongadina ny heriny sy ny sandriny sy ny voninahiny mba hampitolagaga ny olona. Andriamanitra tsy mitady ny olona hitolagagany aminy, fa ao anatin'ny heveritsika ho fahalemeny, fahosany, mahatsinitsinina azy, miafina ao ambadikin'izany ny voninahitr'Andriamanitra mamirapiratra. Jereo tsara, Jesosy teraka tany an-tranon'omby, il ne fait pas de bruit ozy ny vazaha, tsy nisy nahatsikavitra ny fahaterahany.
tsy nisy nahalala ny momba azy nefa ao anatin'zany alina mangina zany no indro tonga ny olona midodododo ny tady azy ry ny mpiandrondry eny hatramin'ny magy avy aina tsy nanina aza no se déplace nanao voyage herinandro maromaro ahitana azy misy débat eo amin'ny Facebook matetika naparitaky inga écoute le lahy maitsoambo sy ireo namany hoe fa maninona radio Jesosy malaza be toy zany ozy izy no tsy misy archive historique trace manamarina zay misy le terme manamarina ny amin'ny nahaterahany sy ny tsanganany tamy maty izay indrindra le processus n'Andriamanitsika misy zavatra anankiray zay tiako hotsapatsika de zao zany Jesosy zany a zato taona tateorina vao nisy olona nanoratra taratasy momba azy amy fomba ahoana moa raha olona malaza mazava be raha ataotsy hoe mpanjaka prince chef des armées normal be misy archive misy olona s'intéresser manoratra momba azy fa iza ny olona isahira nanoratra archive ho anna zanak'olona mialatsiny amy fiteny hoe un bâtard na naterahany ary raha tao anatin'ny mangingina na ny fomba natonga teto am'izao tontolo zao aza dia un peu suspicieux satria nateraky ny vehivavy bevoka mpitovoana iza ny olona s'intéresser amin'ny olona ohatr'izany iza tahaka ny imagine hoe olo amy fiarahamonina misy atsika hoe tsy fantatra ao akory zanak'olona malaza eo tanàna ny benina hoe bevoka ono ny anina teraka ono ranony misy zanaky ranona ono teraka fa satria olona manakala manakatao zanak'olona malaza zanak'olona ataotsika hoe artiste mpitondra fanjakana olo malaza dia fantatrao daholo ny fiainan'Andriamanitolo fa ianao ve mahatsikaritra fiainan'olona lambda tsotra eo anivon'ny fokotaninao tsy fantatrao akory hoe maty arany voniavana tsy fantatrao akory hoe maty anaka le olonao satria olona insignifiant ary zay ny lazay ny soratra masina eto hoe insignifiant ty zaza ty zaza tony zana bahoaka rehetra olona tony olona rehetra ka iza ny olona voasarika am'izany tsy misy nefany a zay mihitsy ny fomban'Andriamanitra miafina ao ambadiky ny zany atao hoe incognito zany ny voninahitr'Andriamanitra tsy fomban'Andriamanitsika ny tonga de hoe iny izy fa midina ny lanitra maninona moa afantany napetraka aminareo moa tsy azon'Andriamanitra natao ve zany tonga izy amonjy ny mpanota de tonga de nitsofina ny trompetra sy ny anjomara de iny izy midina avy any an-danitra miaraka amin'ny anjeliny atapitrisany maro de tonga de mandripaka tonga de mampiseho sandry mampiseho sabatra de tonga hamonjy ny olombelona tsy misafidy an'izany lalanjany izy satria tsotra raha izay ny fomba nataony dia voatery tsy fidiny ny olona hanaraka azy ka ianao moa ohatra ny amin'ny fiaina politika ihany io amin'ny fiainam-pirenena tsy misy olona mitaingina soavaly maty zany tsy misy olona mitaingina soavaly maty zany na koa araka le fiteny malaza tamin'ny andro fahampanjaka hoe tsy maintsy manaraka ny soran-damba ny mpanjaka fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra izay misafidy ny fahatsorana kanefa izay mahatsotra azy zay indrindra no mipetraka le hoe mahagaga ny mahagaga no anarany mampieritreritra ilay fehezanteny farany le tam'ity Loka toko faharoa ity le hoe ary dia Jesosy ny tompo saina sy tena sady nandroso fitia tamin'Andriamanitra sy ny olona raha vao mandray arabaky teny na atendro ny an'io texte io ianao de tonga de mivily fa mba azahoantsika azy hoe ny tombo fahendrena teo imason'Andriamanitra raha io teo amason'ny olona mbola azontsika tsaina ihany fa ahoanany hoe itombo fahendrena teo imason'Andriamanitra nefa izy Andriamanitra inona ny tian'izany olona zay de andeha jerentsika ny teny eo amin'ny ohabolana toko fahavalo ohabolana toko fahavalo
ny andiny ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andiny faharaiky amby telopolo. Oam-bola nataoko fahavalo andiny faharaiky amby roapolo, roa amby roapolo ka hatramin'ny andiny faharaiky amby telopolo. Nivaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Jehova na ary ahy ho fiandohan'ny alehany. Raha fahendrena no miteny eto satria miresaka hoe fahendrentsika. Raha fahendrena izay personifie de i fahendrena io miteny io amin'ny oabolana 8:22-31. Jehova na ary ahy ho fiandohan'ny alehany, ho voalohany amin'ny asany hatramin'ny taloha. Izaho no tendreny hatramin'ny fahagola, eny hatramin'ny voalohany. Indrindra dia fony tsy mbola ary ny tany. Fony tsy mbola ary ny lalina no efa teraka aho. Fony tsy mbola ary ny loharano ny bohiboka be. Fony tsy mbola naorina ny tendrombohitra. Fony tsy mbola nisy havoana no efa teraka aho. Fony tsy mbola natao ny tany na ny saha na ny voalohan'ny vovotany ambonin'izao rehetra zao. Raha namorona ny lanitra izy dia tany aho. Raha namaritra ny habakabaka tambony lalina izy, raha nampitoetra ny rahona eny ambony izy, raha ny bohiboka fatratra ny loharano lalina, raha nanisy faritra ho an'ny ranomasina izy, mba tsy ahazoan'ny rano mihoatra ny fetrany, ary nandihy ny eno tsara, ary nandihy ny amin'ny fanorenan'ny tany, nandidy ny amin'ny fanorenan'ny tany zafady, dia mpitamarika teo anilany aho sady ravoravo isan'andro ka ny aino mandrakariva, ny lalao mandrakariva teo anatrehany. Eny nafaly ahy ny tany, nafaly ahy ny tany nataony honenana ary naharavoravo ahy ny zanak'olombelona. Fa naniko vakina io verset lava be io lazany hoe misy personnage anankiray atao hoe sagesse personnage, tena olona teo anilan'Andriamanitra mandrakariva izy talohany namoronana izao rehetra zao. Izany hoe manambara an Jesosy eto hoe efa talohan'izao rehetra zao izy de efa teo anilany, ary ny lalao ny sary any ohatra zany ohatry hoe sarina zaza, ny lalao teo anatrehan'Andriamanitra ozy izy raha fahendrena hatramin'izay ka nafaly ny fony rainy. Mova tsy zay le lazain'Andriamanitra tamin'i Jesosy natao batisa hoe indro ny zanako, indro enoy zay lazainy, indro ny zanako malalako zay sitrako, ilay teo anilako hatramin'izay. Inona ny mahamalala azy? Inona ny mahazanaka mahalala azy? De noho izy zanaka manoa. Dia nilazana ato hoe nitombo fahendrena eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona de hoe tsy nisy zavatra zay nataony fanohitra am'lazainy rainy. Nanao zay nahafaly ny rainy mandrakariva izy. Fa en même temps am'izay nanomboka teo am'izay ny olona nanomboka ny découvrir azy tsikelikely. Jereo tsara zany fa Jesosy rehefa miseho vahoaka, nanomboka nanao ny asany, tsy avy hatrany tonga de tao anatina hery, fa nandeha tsikelikely. Fomba an'Andriamanitra io. Tsy fanaon'Andriamanitra mihitsy ny tonga de mitratrevatreva ao amin'ny fiainan'ny olona. Tsy ataon'Andriamanitra mihitsy ny tonga de mitaky anatin'ny ray andro ny ovan'ny olona anankiray indray mpimaso. Tsy zakatsika zany. Fa mandeha tsikelikely satria fantatr'Andriamanitra ny fetratsika. Fantatr'Andriamanitra ny limititsika. Ary fantatr'Andriamanitra koa ny rythme sy ny vitesse-tsika. Donc ny Andriamanitra tsy Andriamanitra mi-s'imposer na de afaka manao zany ary izy, fa Andriamanitra miara-dalana zay le mahatonga hoe amitsika Andriamanitra. Eny am-pandehanana eny izy no mitaiza, eny am-pandehanana eny izy no manitsy, eny am-pandehanana eny izy no manamboatra. Jereo tsara zao tahaka ny Maria eto, voalaza hoe de tsy azon'ny Maria mihitsy ny zavatra zay lazain'i Jesosy taminy. Hoe moa tsy fantatrao fa tokony hitoetra trano ray koa. Fa rehefa taty aoriana vao nazava aminy, jereo tsara, aty aoriana navelan'Andriamanitra mihitsy miandro fotoana hoe any aoriana any vao mazava aminao.
ny zavatra rehetrarehetra tsy mazava amitsika fa izany akory tsy manakana an'andriamanitra hiasa tsy hoe kory mila takatry ny sainao le izy zay andriamanitra vao miasa be de be ny olona manao fampianaran-diso oatra zany hoe mila fahatakaranaandriamanitra fa raha tsy mahatakatra an'izao anao tsy miasa aminao andriamanitra potika anao raha zany miandry ny fahatakatra rovina ianao no hatakatra an'andriamanitra rovina vao ho azonao ny zavatra zay ao taona tsy ho azonao mihitsy araky nirany rado na zaozandriamanantena hoe aza vela alala ny antony fa ho fantatrao ihany zany ratr' zay tahaka ny maria maizina aminao ny zavatra rehetrarehetra fa izay io jesosy tsika io a dia manaiky hoe eto alohan'ny fetra zakanao dia angina izy ny fahanginany tsy milaza hoe mankatoza nataonao izy fa arahany eny aminonjanao eny ianao io andriamanitsika io a raha ataoko sarisary dia andriamanitra atatilazonady arahany eny amin'ny ritmanao eny ianao mety mamila fily ianao mety mangatakandro ianao mety manjay ny andro lava ianao mety maditra ianao mety manao zay be lobe zay tianao ianao arahany amin'ny onjanao eny foana ianao tsy reraka izy mampiasa ny atao hoe politique d'usure fa un moment donné misy fotoana anankiray eo fiainanao ianao a tonga amina torinao angezabe anankiray zay tsy afahanao mivily intsony no eo izy no mametraka fanontanina aminao amizay hoe ina amizay no ataotsika qu'est-ce que nous allons faire zay le hoe mitombo fa endrena eny am-pandehanana eny eny am-pandehanana eny zay ny teny jesosy tamin'ny mpianatra ankehitriny de tsy azonareo zao antony ataoko anareo zao fa ratro zay de ho azonareo ihany be de be tamin'ny fampianaran' jesosy tsy nazava tamin'ny mpianatra raha tsy efa nitsangana tamin'ny maty izy vo nazava tamin'ny sasany izany ka engany e ao anatin'ny io fahatsorana io misy ny fahagaga an'andriamanitra aza mitady fahagagana lavitra aza mitady fahagagana mamirapiratra jereo manomboka eo amin'io zavatra tsotsotra eo amin'ny fiainanao io efa miasa ao anatiny zany andriamanitra ne cherchez pas midi à 14 heures zany teny frantsay ao anatin'io zavatra tsotra io io fiainanao tsotsotra io présent andriamanitra tadiava ao anatin'io ny fanatrehan'andriamanitra de ho hitanao fa tsy kelikely sokafany am'izay ny masonao sokafany sainao dia miamazava aminao ny zavatra rehetra zay ne le hoe faniliny tongo sy fanazavana lalako ny teninao hoe arakaraky ny androfonao no ahitanao am'izay fa aza manao tazan-davitra hoe andriamanitro tiako fantatra mialoha sahady miandry am 2025 zay mahatonga ny olo alay mpanà mandeha manontany mpanandro mandeha mijery horoscope mandeha mijery médium ny eo amban'ny masonao aloha izay nataony eo aminao ampoan'ny andro ny ratsy miseho ao aminy ao anatin'io akehitrinonao io raha andriamanitra omeo anainy io mihanina sahaza io sahaza anao io ao miafinao ny voninahitr'andriamanitra ao anatin'io tsotsotra io fa rehefa mijery an'izay tsara ianao de miova ny zavatra rehetrarehetra miova ny fijerinao voninahitra ny eo an'andriamanitra zay aza raha taloha indrindra ka ho azy mandrakizay avakisika sotranao zay jesosy eo no ny teninao tamin'ity alady maraina ity izay matetika mitady zavatra sarotra mitady zavatra goavana vo hino ny mamahagaga anao fa ao anatin'ny zavatra tsotsotra ao anatin'ny zavatra zay heverinay fa tsy de manahoana ao mihitsy anefa ianao no manambaratena ao mihitsy anefa ianao no mampiseho ny maizy azy ianao no mamahagaga anao ka de ho gaga sy ho talanjon'izay am'izay fotoanazay taionao indray ty tontolo andro ity hiara-dalana aminao zahay amin'ny zavatra bitika indrindra ka hatramy zavatra lehibe indrindra araky ny teninao hoe raha matoky amin'ny kely indrindra ianareo de ho tendrenao mpanapaka ny be saotra jesosy amen miraty soatsika rehetra indray a dia mame fotoana anareo a amin'ny herin'ny toy zao raha sitrapon'andriamanitra elonga tompoko